araka ny fampanantanana nataon'ny be ny tanàna Lalao Ravalomanana tamin'ny ponina Anatananarivo renivohitra taoriny ny fidinany fotony ireo boribory tary niaramboniny virividoza ava dia manakaiky ny vahoaka hatrany ny commune Antananarivo renivohitra ary tonga nanolotra fanampy ny voninkazo mahatratra ny tenany sy ny ekipany commune teny amin'ny toby ANS Sampeflo ny talata maraina 9 Desambra 2020 teo. Akoatra ny vary sy ny voamaina ary ny botifotsy efa nomena ny omaly dia nahazo ny anjarany koa ireo ankizy yaourt, vatomamy sy biscuit. Efa eo antoera nampirinasa raha teo mo ireo dokotera mpisabo avy ao amin'ny commune hijery ny fahasalaman'izy ireo ary nitondra fitsaboana avy hatrany. Ny gripa mahery, ny aretenda, ny avizanana ary ny kakana no tena betsaka miseho eo amin'ny toby hatramin'izao. Ny avaka kosa ny tetsa mitobiny EPP Anosibe zay nahitana ankizy traboina 320 satria vary sy laoka voamaina omby lehibe iray no fanampiny amin'ny mahabe-ponina sy marefo iny faritra iny. Nandehana ihany koa ny vokotany 3G Angara Antomadinika zay nisy trano roa ny rodana. Manatona ny vahoaka hatrany ny commune ho ny be ny tanàna Lalao Ravalomanana ary mbola hoavy hijery ny tanàna honenan'ireo ponina ireo ny tenany fa indrindra ny mahakasika ny vehivavy sy ny ankizy ary ny tanora ny tetezana sy ny lalakely sy ny sisa. Misy hatrany ny fanarahamaso ireo ponina ary arakaraka ny fanadihadiana no andraisana vahaolana aingana. Izay ny taon'ny boriboritany voalohany fa dia ny tohiteny ny boriboritany fahadimy ny fijeren'ny foton'ny ponina eto Antananarivo renivohitra. Teny amin'ny CG Soavy Masoandro misy ny tobiny traboina 2700 tokantrano ao amin'ny ponina 7700. Nanao antsoavo tamin'ny fitondrana ireo niarambona fa ny commune o ny solitenina ny ponina no tonga zay isoran'izy ireo eram-po satria tsy irery izy ireo tamin'ny fahavoazana. Mila fotodrafitrasa maharitra iny faritra iny ary nanamafy ny ponina fa ny tsy fikodjagojany ny lakan-drano nandehan-tany zay anjara asa sahan'ny ministera mahasa vaventy azy no tena mahatonga ny dobo rano ireo toerana ireo isa-taona. Ny mpianatra eo amin'ny CG Soavy Masoandro mo tsy maintsy hianatra ka voatery hiala ao ny trabona ary mangataka trano lay hipetrahana mandrapidin'ny rano izy ireo. Tapaka izao ny fiveloman'ny ponina kanefa mahatsaro maivana ny fahasaranana rehefa misy reny miahy mivantana azy ireo toy izao. Nofarana na teny Akazomanga ny fanakakezan'ny be ny tanàna Lalao Ravalomanana ny vahoaka nanatitra ny fanampiana ho an'ireo fianakaviana traboina 70 tamin'ity androany ity. Tao anatin'ny fidinany be ny tanàna ifotony ireo boriboritany ireo dia tsapany ny fahasarana vahoaka sy ny fahasimbany lalana ary ny fotodrafitrasa ka namory avy hatrany ireo teknisana mpiara-miasa aminy hitenany hijery aingana ny olonan'ny ponina.